Ny alatsinainy hatramin'ny alahady dia hita eto amin'ny fanariam-pako lehibe eto amintsika ireto fianakaviana ireto. Tavoahangy, taolana, charbon no itsondroan'izy ireto mandritra izany. Ka izay no averiny amidy indray avy eo. Manahoana sy manahoana zany le fiainanareo ety isan'andro? Nenay zany ety foana zany fivelomanay mitady izay zavatra hita ety dia iny ny amidy. Fa nareo moa zao hoe mipetraka? Any Anosy Ay, dia inona avy le zavatra tena hoe tadiavinareo ety zany? hoe tavoahangy plastika, vy, sase, zany no tadiavinay ety. Dia zany hoe tena tia mihitsy zany tena asa fivelomana zany hoe mitady tavoahangy sy any ety amin'ny fako ety? Tia mihitsy ny fivelomana fa tsisy asa dia tsy maintsy hoe tety zany nahitana hoe hoanina isan'andro dia izay no mahatonga anay makety. Fa ianao zao firy mianaka dia ahoana ny tena fiainanareo isan'andro isan'andro? Zay zao dimy mianaka ny ao dia izay hita no hoanina isan'andro. Mahita be dia izay no hoanina, tsy mahita dia izay misy ao zany no hoanina. Fa mety hoe mahita ohatrinona ianareo ety isan'andro rehefa amin'ile mitady fako sy tavoahangy teneninao izay? Tsisy fetrany hoe ohatrinona fa indraindray izay no 2 arivo, indraindray 5 arivo, 3 arivo, izay hita e. Dia izay ny tsy nzaraina hoanina. Raha hoe mihinana maraina dia tsy mihinana tanto fa hariva indray vao mihinana dia ohatr'izay foana zany. Raha hoe hariva vao mihinana dia atandro efa mandehandeha ety dia izay izany foana isan'andro. Ahoana zany le tena hoe fandaharam-potoananareo maraina mandrapariva mitady tavoahangy dia amidy aiza dia tantara hoe maraina mandrapariva zany ahoana le tena hoe programanareo? Maraina izay ety dia mody izay rehefa tolakandro. Dia ohatra hoe manasanasa an'ireny izay dia ampitsy maraina izay mivarotra an'ilay izy. Dia avy eo makety indray izay rehefa maraina. Ohatr'izay foana isan'andro isan'andro. Dia amin'izay dimy mianaka izay ve ianao rery eto sa misy firy mianaka nareo no miaraka eo? Anankiroa zao izay miaraka amin'ny rabebe io. Izay no mahadimy anay. Ny ankamaroan'ireo ankizy miaraka amin'ny ray aman-dreny eto dia efa saika tsy mianatra avokoa fa mifanampy amin'ny fivelomana. Samy manana ny andraikiny eto ny tsirairay. Efa tranon-nafatesan'ny vadiko zany dia izay tsy manamasa. Dia ety foana izay no velona. Dia reto tanàna be dia be reto sy ato-ambadika avaratra ato tsy nisy nanosika anay no tonga teto amin'ny fako teto izay. Fa nandray tsara anay daholo zareo teto. Dia eto foana izay enitaona zao no tadiavinay teto amin'ny fako. Enitaona zany zay bebe no velona tamin'ny fitsondroana fako? Ie, satria izay tsy manana asa atao satria raha mbola tsy maty ny vadiko dia manao an'izay dia izay zany milokoloko kely. Dia rehefa maty moa ny vadiko satria kely taona izy naraha foana dia takotra namidy daholo ilay fiompiana dia tsy manana tsony dia izay no tadiavina sakafo sisa no nataonay velomanay dimy mianaka. Dia tia foana ny lahasanay zany. Fa araka ny tenin'le zanako zany hoe indraindray mahita kely, mahita be fa mitady raha misy manara ilay tavoahangy plastika ireny dia eny no alainay dia sase, taolana, saribao, maka saribao izay anaovanay kitay. Dia izay zany no velomanay foana. Ankoatran'ilay hoe kitay sy taolana sy charbon plastika, inona koa no tena hoe zavatra hoe tadiavinareo ety zany hoe entina amidy? Izay aloha zany ny anay tena tadiavinay ety entina amidy. Rehefa mahita an'ilay tavoahangy plastika na sase dia sasana madio dia entina amidy vao maraina eny alarin'io kely. Dia izay azo amin'iny hividanana sakafo. Dia ny ankizy kely raha ohatra ka hoe ny ankizy samy rehefa lehibe daholo moa dia raha ohatra hoe mandro vary amin'ny hariva dia izay andro tsy lany eo no hohanin'ny ankizy amin'ny hariva moa ny lehibe zany ohatran'izay sakafo fotony sotoina dia izay dia raha hariva indray ohatr'izay. Izany hoe hariva ihany zany no sakafo fa Hariva ihany zany no tena misakafo fa ny atoandro aloha tsy misy kôtsa satria tsy
tsy maharaka le vola le mba azo zany satria androany zany hitanao fa mivarotra hoe efa 1,000 ny kapoaka vola 5,000 ny tsinjaraina hoe vidanana vary sy hanina olona 5 ka loka kely saribao mba kafe kely sy tono dia le tsy ampy vidanana masakafo atano sy hariva tsony izay. Hono a bebe tena miaina anatin'ny tena tontolona fako ohatr'izao tsika, mety misy ny fofona maimbo, misy ny rano miakatra, manahoana ny aretina mety azonareo ety zany? Izay aloha hatramin'izay le nitadiavanao tety a mbola tsy misy hoe aretina tena nahazo anay fa rehefa ohatra hoe tonga le fako be lehibe le ohatra ny taloha reny dia manao kasibosy izay. Dia rehefa tonga amin'ny tanàna indray moa izay ambany toerana alinanany atambaro be izay dia ninay moa misy rano dia misasa tsara madio izay. Mbola tsy misy hoe aretina fa raha ny toaka aloha dia misy fa na ny aretina ankoatran'izay mbola tsisy. Isaky ninona zany ety misy an'le camion tonga manary fako reny dia amin'ireny ve nareo manararoatra tonga dia makaty sa hoe ahoana le fandaharanareo an'le izy mba azahoana an'le hoe tavoahangy na taolana na kitay maromaro? Le izy aloha tsy misy hoe isaky ninona le camion manary fa tamin'ny teto izao a tamin'le taona sa ina misy an'le camion sy le bulldozer teto. Dia izay ihany izao ireo fako hitanao fianaovan'olona zezika ireo izay ihany fa tsy mbola nisy nanary mihitsy ny tety hatramin'izao fa ireo ihany no vavivavy teo dia rehefa mangady moa reny olona manao zezika ireny a dia mipoitra le any ambany zany dia misy taolana, misy saribao, misy kitay ireny no alainao. Zany hoe isan'andro nareo dia eto foana fa tsisy fotoana hoe mba maneho zavatra hafa? Eto foana zany izay fitadiavanay satria sarotra no mitady karama raha misy ny olona manarama manasa lamba tsy misy tsony fa efa vitany aby ny nazy dia eto fa izay sanandro any 6 izay tondefa dia any amin'ny ray ihany na le folatany izay mandeha satria nenay zany atao anaty kitapo izay azo dia rehefa tonga amin'ny tanàna dia aparitaka dia atokana ny saribao andrahoana sakafo, atokana ny taolana hovidian'ny olona avy any Ambatolampy, atokana ny kitay aparitay ohatr'izay nenay atokana ny sase. Ohatry ny mahita ankizy ihany koa eto, ahoana miasa koa ve ireny ankizy ireny, ahoana mitsindroka fako koa ve zany izy ireny manampy anareo sa hoe hoentina ty fotsiny bebe? Reny ankizy reny manamady ny ray aman-dreniny aby fa ny ray aman-dreniny koa ety dia miaraka ny ray aman-dreniny reny dia mitady vy izy, mitady sakafo manampy ny ray aman-dreniny. Zany hoe hoentin'le ray aman-dreniny ety zany izy dia miasa mitady an'le izy koa manampy an'le ray aman-dreniny? Hoentin'ny ray aman-dreniny ety izy dia mba mitaditady vy eny koa izy mba manampy amin'ny ray aman-dreniny. Sarotra fitadiavana raha misy sarotra mitady sakafo raika apoaka enjana vao malia fa tsy mitovy amin'ny taloha intsony. Za zao taloha tsy tety amin'ny fako izay fa no nitondro fahasahiranana be ohatr'izany dia tonga tety amin'ny fako izay. Ny olona tety manodidina tety ponina eto tsisy nanilika anay tonga teto izay. Efa betsaka izany olona tonga teto fa tsisy nanilika anay fa samy mitady an'izay ilainy. Tsara fiarahamonina eto amin'ny fako. Ie. Fa amin'ny ankapobeny moa zany mety misy olona firy isan'andro eo nareo no tonga eto mitady fako? Ohatra anay moa izao izay mianaka dia ampiny manampinykizy dia maromaro mitady fako dia sasany moa mandalo fotsiny dia tsy dia monina fa ohatra anay mianaka izao tena monina eto dia mamampinykizy kelikely reto olona manao zezika reto tena monina eto. Tsara fiarahamonina eto. Tsisy ady, tsisy fandito. Raha mahita manao zezika rehefa misy taolana angoniny ireo mihaino anay. Izay zany.
nahitana fitombona ve zany le olona tonga mitsinjoka fako miaraka aminareo eto sa hoe nefa nareo tamin'ny voaloha ihany sa misy fitombona itsakin'iny izay misy olona vaovao tonga ety manampy anareo? Tsisy fitombony lo fa zay efa rony matety azy fa ny olona raha mandeha raha mandalo fotsiny izy dia samy manana le carrière fitobia zany dia renay zany rehefa hoe eto zany mba carrière anay dia tsy mitombo le olona. Niteny bebe te hoe tsy nisy camion-tso tonga ntsony teto nanary fako ta elaela izay, midika ve zany fa zay fako eto ihany zany no avadibadika aloha hatramin'izao angadiana hitadiavana an'le tavoahangy sy taolana sy charbon tenenanao teo? Le fako eto ihany moa no mivadibady fa tsy misy camion ntsony tonga nanary fako tety fa reo ihany ny vadibadika izay rehetra rehetra reo ihany ny vadibadika eo. Tsy hitako aloha ny efatra vaniko fa raha ohatra amin'ny afatra vaniko aloha zao a dia mbola miaina eto amin'ny fako ka tsy hitako izay azoko atao fa mba te hivoatra daholo mihitsy izay a nefa tsy afaka zany mba te hivoatra nefa tsy afaka fa dia eto ihany aloha mbola miaina eto aloha amin'izao e. Zany io mbola tsy manana eritreritry ny hanao zavatra hafa mihitsy aloha hatreto. Satria raha hoe hanao zavatra hafa ohatra zao ohatra anahy zao efa antitra fa dia raha mba te hijanona raha hoe hiompy hanao zavatra hafa atao miaravola tsy manana satria zay hitako androany dia foako androany dia tsy afaka mihitsy ny azy zany hoe hanao zavatra hafa satria atao miaravola satria zavatra rehetra zany tsy maintsy miainga amin'ny miaravola daholo aloha vao zay vao ohatra te hiompy ianao izay le izy zay tsy afaka satria dia tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao zay. Manodidina ny 10 isa ireo olona mivelona amin'ny fitsondroana fako eto ary miamitombo hatrany izy ireo raha nambarany ireto fianakaviana ireto. Mety misy firy eo zany nareo tena marina tena hoe olona mivelona amin'ny fitadiavana fako eto? Eo amin'ny 10 isa eo izay zao no mponina miara-mipetraka eto dia io moa ny efa fivelomanay hatramin'izay dia eto foana izay isan'andro. Dia ireo olona 10 ireo samy manana ny client indray avy eo rehefa mahazo an'le entana samy manana ny tsena hivarotany anazy ny olona hivaritana anazy? Ohatra zao hoe zezika zao ny anay hikambanana eto dia efa eto ihany izay no mivarotra eto amoron'ny arabe eto fa ny sasany teteziny ihany ny sasany mandehandeha ihany izy dia izay no atao. Dia ireo olona 10 ireo zany tsy indray hoe tonga eto daholo fa tonga tsikelikely? Ohatra zao hoe mahita karama kely ihany zareo zao hoe miavavary mandeha manasa lamba mpiarama manasa lamba dia avy eo izy mamonjy ny asa atao eto ihany rehefa tsy mahita atao. Ary raha hoe misy olona vaovao tonga eto mba hitady fako iaraka aminareo dia manaiky ve nareo sa hoe ahoana? Tena manaiky mihitsy zay satria samy tsy manana tsinona dia hoe atao ahoana ny anan'ny iteny an'le olona hoe ianao tsy mahazo eto samy mba mitady ny hohaniny daholo eto izay nanakafika.